Fiadanany tompo daholo tompoko. Ono ary zareo. Ono ary zareo. Sika tia anao fety. Efa nanao fety 25 décembre. Krismasy hiditra fetin'ny faran'ny taona indray zao sika. Kanefa ny fako tena partout misavovona. Partout à gauche à droite. Manokatra varavarankely ianao dia ny paysage hitanao tonga dia fako misavovona be. Raha vao tsy double vitrage ny varavarankely dia fofopako tsy fofopako tafiditra ao an-trano. Ianao zany manao fety dia efa mba nanao sacrifice ianao any préparer sakafo manimanitra tsara, sakafo tsara be, mba namono vorona ianao, sakafo gasy any lasary miaraka amin'ny brochette isan-karazany manentoento ery. Fa misy fofopako miakatra tapoka avy any. Tonga dia simba le tsirokanina. Simba le tsirokanina. Ny tena ambara amintsika dia hoe tena tsy misy solution mihitsy ve ty resaka fako ty ry zareo. Tsy solution mihitsy ve? Nisy olobe ihany teto amin'ny firenena ny teny hoe rehefa tsy voaroka ny fako dia atero aty aminao ozy izy. Dia nisy tovolahy anankiray mpiasa Air France, netany-po izy dia nanatitra fako tany izy tsy eraky ny benina no nateriny tany, tsy eraky ny camion fa juste izay mba zakany fotsiny izay mba fandraisana anjara ny entiny zany sy nefainy tamin'ny fanatera-pako no ataony dia eraky ny sobika fotsiny no nateriny indray mandeha tsy niverina. Nisy ihany koa apôstôly nilaza azy. Nilaza ny tenany hoe Jesosy hoe ateriko any amin'ny mera ozy izy ny fako merana Antananarivo. Fotry ny janona resabe fotsiny le izy dia tsy nisy toy antsony hatramin'izao. Dia miverina indray le fanontaniako teo hoe tena tsy misy solution mihitsy ve ty resaka fako ty ry zareo. Fa tena feno partout. Vao milatsaka kely ny orana dia mitsingevana ny fako etsy andaniny anefa mirantiranty ny téléphérique efa ho vita. Zay kosa angamba mety efa ho solution amin'ny resam-pako izay. Fa bref enjana le miara-miaina amin'le fofopako sy le fako misavovona. Tena enjany nanao bazary de Noël ianao mamonjy tsenana ravoahangy dia fako be misavovona. Manao bazary de Noël sy manao fiantsenana izay mba fantatrao fa tokony hatsenana ho amin'ny faran'ny taona ianao mamonjy tsenana nosy be dia fako misavovona. Manao bazary de Noël sy tsena faran'ny taona ianao eny an-tsena be nisotra dia fako misavovona. Zany hoe partout tsy misy afa-tsy fako. Ka mila fandraisana ndraikitra tsika tsiraray ty resam-pako ty. Fa isika moa menimenina fotsiny eto ka za zany hanolotra solution fa alohany hanolorako solution dia mba misy zavatra dia voaliko amintsika ity. Hoe ny antony izy io dia tsotra be resaka toe-tsaina izy io, resaka toe-po, resaka toe-panahy. Ary iny no mireflete eo amin'ny fiarahamonina. Eno tsara ity fanazavako ity. Eno tsara ity fanazavako ity. Raha miditra fiangonana ianareo raha miditra eglizy nareo raha miditra toeram-pivoriana na fiangonana zokiny na fiangonana zandrana, hoe fiangonana eraky ny elakelan-trano reny ianareo dia ny ankamaroany izy ireny dia fako misavovona. Maninona no miteny hoe ny ankamaroany reny fiangonana eraky ny elakelan-trano ireny? Sa tsy miteny hoe izy rehetra fa itsika mantsy susceptible foana rehefa milaza sara kasy loatra an'izany ny pejy. Maninona no miteny hoe fako misavovona? Satria tellement ny ankamaroany mpino dia tsy ahitanao intsony an'izany resaka vokatra ny fanahy zany. Tsy ahitanao intsony an'izany hoe mpino manana fanomezam-pahasoavana izany. Tsy ahitanao intsony ny mpino misaina ny zavatra any ambony zava-panahy. Fa ny ankamaroany mpino dia mpino manao présence fotsiny ihany hoe rehefa 25 décembre dia présence daholo fidirana voalohany, fidirana faharoa, fidirana fahatelo dia mitandahatra mandorakitra, mitandahatra mandoa adidy karatra-pandray sy ny sisa rehetrarehetra. Ary rehefa fotoan-dehibe sy ny voka-dehibe sy ny zavatra ohatran'izany dia tena mirantiranty ny défilé de mode.
sy ny karazam-piakanjona tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra miala tsiny amin'ny teny an'izany. Zay no nahatonga ny teny fa hoe tena misavovona ny fako ao am-piangonana. Tsy misy solution mihitsy ve? Ary ny tena mampalahelo dia matetika ny akamaroan'ny toriteny zay rain'ny mpitondra fivavahana amin'izao dia tsy misy zava-panafa toriteny fako que des ordures. Miala tsiny amin'ny teny an'izany. Que des ordures. De miverina amin'ny pub isika hoe isika ity manao fety. Nanao fety 25 décembre Christmas. Anao fety faran'ny taona be da be ny église misokatra ny toeram-piangonana, toeram-pivoriana. Izay mikarakara réveillon de misy sakafo, misy fandihizana ao anatin'izany. Fa le voara hoe mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ve le zavatra ao anatin'ireny sa zava-pako? Fako, ny akamaroany de fako anefa malheureusement fako zany zavatra misavovona ao anatin'ireny toeram-piangonana ireny. Ka ny solution de tsy misy afa-tsy ny fifandraisana amin'ny Jesosy Kristy. Mila isika miverina amin'ny fitiavana voalohany, mila isika miaiky ny fahotantsika, mila reconnaissance amin'izany tsika. De miasa à partir an'izay Andriamanitra tsy toa amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanany manadio ny ao anatintsika ao manitsana ny karazam-pako sy karazam-pahotana rehetra, ny zavatra abomination, ny zavatra abominable rehetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Amin'izay fotoana izay dia voadio ny toeram-pivoriana tsiraray, ny toeram-piangonana isan-karazany, ny toe-po sy ny toe-panahy, ny toe-tsaitsika koa voadio miaraka amin'izany. Tsy misy fako, tsy misy élément mpanimba, tsy misy kalalosokoloka zavatry ny tany intsony ao anatsika. De ino no se refléter eo amin'ny fiangonana ary ino no manao tache d'huile eo amin'ny firenetsika. De amin'izay fotoana izay tsy misy fako misavovona intsony partout ary afaka mifety ao anatin'ny fahadiovana itsika, satria ilay ao am-potsika no déborde manome image filazantsara eo amin'ny firenetsika. Sambatra ny firenena manana ny Jehova ho Andriamaniny, manana ny Elohim ho Andriamanitrany. Sambatra ny firenena manana n'Andriamanitra tsy toa, Andriamanitra Isaka, Jakoba, Abrahama, Andriamanitra Israela, Andriamanitra ny nofo rehetra ihany koa. Sambatra ny firenena izay manana an'izany Andriamanitra izany ho Andriamaniny. Soratra masina no miteny an'izany. Numéri 7:20 de milaza tahaka izao hoe ny olona maloto, ny olona misy fako ao anatin'izany ka tsy manadio ny tenany, mitahiry an'ilay fako, le zavatra nresantsika lavabe teo, de ho fongoran'Andriamanitra tsy toa tsy ho amin'ny fiangonana, satria mandoto ny fitoera masin'Andriamanitra tsy toa. Zay ny afatra fa mirary soantsika rehetra dia manaova fety sambatra daholo lavitra ny fako. Tsakotsakoa zay zavatra no zaraiko zay raha ny teny koa no somary nanafitohina kely de za afaka rinareo fa ny soratra masina Jesosy Kristy sambory tehirizo ho ao anday ianao. Maraso.